Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy, ilay tompon'izao rehetra izao. Any Jehovah ianao, ary azy koa ny olanao. Izay indray ry havana no lohatenin'ity video manaraka ity. Indraindray tsika ilay mpanahy eritreritra hoe tsisy rarahin'Andriamanitra n'ity problemako ity. Amin'ny teny ity dia te hampatsiaro anao ilay teny any amin'ny Isaia 37:1 manao hoe: aza matahotra ianao, fa efa nanavotra anao aho, efa niantso ny anaranao aho. Ahy ianao, ahy ianao. Aza raha tsapantsika ny sahabidin'izany teny izany hoe ahy ianao. Hitanao, rehefa mandeha lanonana ny fianakaviana, dia ohatra hoe samy mitondra ny fitaovam-pihinanana daholo, dia misy sotro iray tsita. Tena mipapapapapa mihitsy ny tompony. Aiza ilay sotroko, fa sotroko ohatran'izao zao iny. Tena tezitra mihitsy izy. Sarotiny izy satria sotrony iny. Na dia sotro anankiray aza. Nefa ilay sotro mety hoe vidiana tamina kojakojana dimanjato teny amin'ny sisiny kiara. Fa mahasarotiny azy satria azy. Dia ohatr'izany koa tsika eo anatrehan'Andriamanitra. Tena mihoatra lavitra noho ny sotro ny valerantsika. Izany ny ambarana eo amin'ny Isaia 3:30 ihany. Mahalala eo imasoko ianao hozy izy. Eny, be voninahitra ianao sady tiako. Tena sarobidy eo anatrehan'Andriamanitra ny olony. Satria azy. Ary izany ny ambaran'ny mpanao salamo, any Jehovah ny tany izay rehetra eo aminy. Izao rehetra izao izay tsy nimponina ao aminy, fa izy ny nanao azy. Izany hoe, no ariany hitovy endrika aminy isika, ary novolavolainy, ny sahiraniny, nomena izao tany rehetrarehetra izao, dia tena mahasarotiny n'Andriamanitra ny olombelona rehetra mihitsy. Maika moa fa ny olona izay efa novidiany manokana tao anatin'izany olombelona rehetra any, ianao izay efa nalana tamin'ny aizina ho amin'ny fahazavana mahagaga, ianao izay efa novidiany, hino azy? Azy anie ianao e. Tena mahasarotiny an'Andriamanitra ianao. Ary ny dika izany hoe azy ianao dia ampahafantariko anao tsara fa izao. Raha misy fiara anankiray izao ka za zany izao ny tompon'ilay fiara, tena misy problème foana ny moteur'io fiara io. Tena reraka mieritreritra an'ilay problème an'ilay moteur. Dia farany amidiko io fiara io. Amidiko ity fa tena leo an'ity fiara ity sy ny problème an'ity fiara ity. Ilay fiara. Fa rehefa misy mividy an'iny, misy izay olona mividy an'iny fiara iny dia azy indray zany ny problème an'ilay moteur. Izy indray zany ny tompony mieritreritra ny problème an'io moteur io. Fa za tsy mieritreritra an'io tsony. Vola efa azoko dia izay. Ka ny dikan'ilay teny hoe efa nanavotra anao izao efa novidiako ianao. Zany no tena hevitro amin'ny teny hebreo. Zany hoe efa novidiako lafo ianao dia ny dikan'izay ahy ianao zany. Ahy zany ny problème anao. An'Andriamanitra ny olanao, ary tena mivaky loha amin'ny olanao io izy. Zany hoe mahatonga ny tenin'Andriamanitra miverina matetika mihitsy hoe aza matahotra ao anatin'ny Baiboly, aza manahy. Aza manahy. Impiry moa Jesosy no niteny antsika an'izany teny izany hoe aza manahy, aza matahotra. Satria nahoana? Satria anana ny hery. Anana ny hery hamoahana antsika ho mpandresika an'Andriamanitra ianao. Raha tena azy tokoa ianao dia aza matahotra ny amin'inona na amin'inona izany, fa izao saro-piaro aminao izy ary izy no miadidy ny fiainanao. Dia izany no mahatonga ny tenin'Andriamanitra ilaza hoe ny zanako sy ny asan'ny tanako aoka ho adidiko ihany. Indraindray tokoa manko isika rehefa tojo olana dia lasa very fanantenana, lasa kivy, miraviravy tanana, ohatra ny tsy mahita lalakom-bana intsony ao anatin'ny olana izay atrehantsika io. Dia te hampatsiaro anao an'izany tenin'Andriamanitra izany amin'ny tenyity hoe an'Andriamanitra ianao, izy ny tompona andraikitra ny dikan'izany. Izy ny tompona andraikitra amin'ny fiainanao, izy ny miadidy ny fiainanao, izy no miasa amin'io fiainanao io, izy daholo ny tompon'ny zavatra rehetrarehetra. Dia averika any ilay ohatra kely niraisiko teo, fa ataoko ohatra hoe sakafo indray izany mba hahazahoantsika azy tsara. Raha misy sakafo mipetraka eo ambony latabatra eo ka tsy fantatra ny tompony, mety zavatra be dia be ny azo an'io sakafo io. Mety hisy inana io, mety hisy tondro io, mety hisy anary io, mety hisy izary io. Antanitanin'ny olona eo, miraisiraisin'ny olona io sakafo io, afindrafindran'ny olona amin'izay anaovany azy io. Fa rehefa tonga ny fotoana anankiray hoe anaty sakafo ity ny dikan'izay tsisy mahazo mikitika intsony io efa fantatra zany ny tompony andraikitra amin'io sakafo io izy zany ny mpiaro an'io sakafo io izy zany no mahita izay ataony io dia tsisy mieritreritra ny amin'io intsony ny hafa. Dia izany ny fiainantsika. Raha tena manaiky tsika hoe an'Andriamanitra ny fiainantsika dia ny dikan'izay zao Andriamanitra zany ny miaro antsika, Andriamanitra zany ny tompony andraikitra amintsika, Andriamanitra zany ny miadidy ny fiainantsika. Inona ny mampiferitraina lavanao amin'io olana io? Apetrao am-pelantanan'Andriamanitra fotsiny.
dia dikan'izay a lasa an'Andriamanitra koa zany le olana. Tompo, ity ny fiainako ity ny olako, atolotro anao a, anao a tompo, anao koa ny fiainako rehetra sy ny olako rehetrarehetra. Tena miasa saina amin'io olanao io koa Andriamanitra, ary manana vahaolana ny amin'io izy, tsisy dikany amin'io. Fa izao rehetra izao ara ny foroniny, entiny, arindrany, dia ny fiainanao ve dia mieritreritra anao fa tsy ho vitan'Andriamanitra ny hitondra sy handrindra azy. Kely finoantsika fa ampitombo ny finoanao amin'ity anio ity. Ampitombo ny finoanao fa ilay Andriamanitra izay tomponao, ilay Jesosy Kristy izay ivavahanao, dia tena azy ianao. Ahoana moa no mahatonga anao hiteny an'Andriamanitra azy ianao? Satria ny fanahiny no mitoetra ao anatinao. Ny fanahiny anie no mitoetra ao anatinao e. Zay no mahatonga antsika hoe an'Andriamanitra. Misy fanahin'Andriamanitra mitoetra ao anatintsika ao. Dia iny fanahin'Andriamanitra izay mitoetra ao anatintsika iny no mahatonga antsika hoe an'Andriamanitra ihany koa zany tsika. Ny fanahy izy no miara-milaza amin'ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika. Ary raha zanaka dia mpandova ny teny fikasana, mpandova miaraka amin'ny Kristy koa tsika. An'Andriamanitra ianao ry havana, ary tena tiako mihitsy ianao androany ho sarotiny amin'izany. Tsy any mivadinao ianao, tsy any ny firenena ianao, tsy any izy ianao, an'Andriamanitra ianao aloha voalohany indrindra. Ary raha ny tena izy, raha tsy tompon'ny tenanao koa ianao, fa efa voavidin'i Kristy, an'Andriamanitra ianao. Dia mila manaiky an'izany mihitsy isika. Fa ny fanekentsika an'izany dia manala ny tahotra rehetra. Nahoana moa nomenan'i Israely io teny io? Satria tany amin'ny fahababoana izy ireo tamin'izany fotoana izany. Dia mieritreritra hoe any Babilonianina tsika. Efa fanana ny Babilonianina tsika zany zao. Izay anaova ny Babilonianina tsika ato koa. Inona tsony moa zany ny fiainantsika fa dia efa zao zany. Any pahababoana izy nanambaran'Andriamanitra izany teny izany hoe non. Anareo fa tsy any Babilonianina zany. Anareo na efa-jato taona azy nareo no tazomin'ny Egyptianina, anareo avoaka koa nareo rehefa tiako avoaka ao. Na firy taona azy nareo tazomin'ny Babilonianina, anareo avoaka koa nareo fa tsy mihazo nareo zany ny Babilonianina satria tsy izy ny tomponareo. Na inona olana izay mianjady amin'ny fiainanao, tsy io ny tompon'ny teny farany amin'ny fiainanao fa Andriamanitra. Azy ianao tsinona dia avoakany ao ianao rehefa tiany avoaka amin'ny fotoan'andro. Fa na dia ao anatin'ny olana io ary ianao dia tsy manakana mihitsy zany ny fiheverana ilaza manao hoe an'Andriamanitra. An'Andriamanitra fa tsy an'ity olana ity. Dia ny dikan'izay manana fanantenana, manana fahatokiana, dia atoloro tanteraka an'Andriamanitra mandrakariva ny fiainanao. Fa izay eo am-pelatanan'Andriamanitra ihany anie tsara antoka e. Raha tiana ho tsara antoka ny ho avinao rehetra dia zao apetrao am-pelatanan'Andriamanitra, fa tsisy marombaka izay eo am-pelatanany. Mahereza ry havana ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen.